dia mbola falatrano miaraka amintsika eo anatin'ny fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra vavakisika. Jehovah-Andriamanitra reo dia mankasitraka no mandrakariva izahay satria Andriamanitra tena mitondra anay taka ny zanaka nateraka. Andriamanitra mitaitaina ndreo dia ho very izahay, ary Andriamanitra nefa tsy manery fa manaja ny safidy kanefa manambara kosa zay mety ho fiefaranay. Ka raha mino ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izay dia ho vonjena, raha tsy mino izahay dia ho isan'izay alohana. Dia ankehitriny mametraka ny mpilatanana ndray fiainan'ny isambatan'olona, fiainan'ny firenena, mba ianao mihitsy manjaka tompo andresy lahatra ny isambatan'olona ny famarinany teninao. Dia mitenenandray Jehovah fa mino mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Fa aly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Resaka fahafahantsika, io fahafahana io tsy hoe fahafahana madiodio izay niraisina tao anatin'ny Paska, ary matetika mantsy ny mahadiso hevitra ny olona hoe anka ny fivavahana misy an'izany Paska izany amin'ny fahafahana, fa aiza no hidirana eo amin'ny fiainana andavanandro, aiza no hidirana eo amin'ny fiainam-pirenena. Fa zay no mahatonga ny faratsiana manerana n'izao tontolo izao. Ange mieritreritra ny akamaroan'ny olona manam-pahefana fa tena afaka manao izay tiany atao izy, fa tsy mieritreritra ny fahefana faratapiny ao, fa tsisy afabela ny olona ety amin'ity zao tontolo izao ty, fa tena eo ambaniny fanaraha-mason'Andriamanitra mandrakariva dia zanan'Andriamanitra izay ataony rehetrarehetra. Manana safidy ny olona eo amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny, fa Andriamanitra nefa mitsara azy any am-parany, manoloana ny asany, manoloana ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra, manoloana ny toetrany. Kanefa ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika tany amin'ny Petera voalohany toko faharoa, Petera voalohany toko faharoa dia ny 9:20 hoe fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra fahafahanareo fa naroana nandrato izy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Tena mila mandray safidy mihitsy, tena mitondra tena tahaka ny mpanompon'Andriamanitra ve manoloana teny izay aloka ny vava, manoloana ny farisean-dahatra, manoloana ny fijoroantsika hoe tena kristianina tsika, tena mpanompon'Andriamanitra tsika. So sanatria an'izany miseho ho mpanompon'Andriamanitra kanefa entana hanaroana ny ratsy atao. Ary io nge tsy takona fenina eo mianjaanja foana eo ary tsy hoe tena ny olona ny tsara, fa Andriamanitra no mampibaribary ny ratsy ataon'ny olona. Ary rehefa izay ny zavatra mitranga manakaiky ny fitsarana. Kanefa ny tena mpanompon'Andriamanitra dia zao miaritra izy, tsy natao imononmonina izy, satria matoa navelan'Andriamanitra hitranga zany dia fanefena koa man'ny olona rehetra. Jereo ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, tsy nigreva nge ny zanak'Israely nanaiky ny fantaminan'Andriamanitra izy, na dia nitaraina tamin'i Jehovah ary izy tsy navelan'ny Farao nandeha mihetraketrahan'ny Farao, da tena niaritra atao izy mandra-patoana, vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra hahafahany, nanaiky mihitsy izy teo ambanin'ny tranomaiziny Egipta, mandra-patonga ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra hamoahana azy tao amin'izany tranomaizina zany. Kanefa araka ny resahantsika hoe tafavoaka tao amin'ny tranomaizina, liberté provisoire, fahafahana vonjimaiky. Noho izany zany tsika rehetrarehetra na minotsika na tsy mino, tena en liberté provisoire daholy zao tontolo zao, na ambony na ambany, na manam-pahaizana na tsy manam-pahaizana, na manana fahefana na tsy manana fahefana, atao fantatritsika zany en liberté provisoire daholy. Ndikan'izay fahafahana vonjimaiky izay mbola misy fitsarana miandry farany eo, satria zahana toetra nge ny olona ale amena fahafahana vonjimaiky, zahana toetra tena mendrika ho afahana madiodio ve, dia zahana toetra mandritra ny vanim-potoana voafetra, ka rehefa nahatanteraka ny fizaham-toetra nandritra n'le fiselim-potoana voafetra zay, fahafahana madiodio amin'izay no azony. Ry iza ny manome an'io fahafahana
madidio io fanavotana io famonjeny io tsy misy andriamanitra fa tsy misy fahefana ety ambony tany afaka manome izany ary eo no tena mampatahotra ka ny afatr'andriamanitra de zao raha nahazo fahafahana aza entina anaronana ny ratsy zany rehetrarehetra zany fa misy fitsarana fa mijery andinitsoratra masina vitsivitsy sika ohatra ny ampitoroteny raha isika mpitoroteny toko fa sivy mpitoroteny toko fa sivy ny 10 baiko ange io olokendry Solomon name zany toromarika zany ny 10 ohatra mampieritreritra zay rehetra azo ny tananao atao izy de ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika zay aleanao midika zany mampatsiaro Solomon fa tsy maharitra ety amin'ity zao tontolo zao ty sika fa tsy maintsy misy vanim-potoana voatendry n'Andriamanitra afatesana ka raha ho faty any de zay azonao atao izy de ataovy amin'ny herinao rehetra ary eo amin'ny 10 eo tsy miteny mihitsy Solomon hoe na zay azony tananao atao na tsara na ratsy izy tsy miteny hoe ny tsara fotsiny fa zao rehefa anao zavatra ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra mihitsy raha mbola velonainy raha anompo an'Andriamanitra ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra mihitsy satria inona ny anton'izay ka raha te handova ny fanjakan'Andriamanitra raha te ho afaka tanteraka raha te ho avotana te ho vonjena ataovy amin'ny herinao rehetrarehetra mihitsy mifanompona an'Andriamanitra fa rehefa tsy nirarahan'Andriamanitra ianao de zao makiantoka koa ianao raha ohatra tsy ataonao amin'ny herinao rehetra koa ny ratsy zay ataonao satria ianao efa safidy ny fahavelezana ataovy amin'ny herinao koa mba mendrika tsara n'le afo be zay vatananao ataovy amin'ny herinao rehetra ary zany tena hita taratra ity amin'ity zao tontolo zao ty misy ny olona efa maty eritreritra ka na mahafantatra ry izy hoe Andriamanitra ny tompony teny farany ataony amin'ny heriny rehetra mihitsy zay faratsiny satria tsy misafidy ny ho velona tsony izy mandrak'izay tsy hisafidy ny ho sambatra fa hisafidy le afo be fa raha ohatra tsy mafana tsy mangatsika ozy Jesosy Kristy de efa alohan'ny vavako tsy misy dika ny fahatiantoka ray lavaka zany hoe rehefa hanao zavatra ianao de ataovy amin'ny herinao foana na soa na ratsy fampieritrretany zany fa ny zavatra tana tsara fantatra fotsiny misy vokany io zavatra ataonao amin'ny herinao rehetra io rehefa ankahaly ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra rehefa hialina ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra rehefa nentsika ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra fa fantatrao ihany ny vokany kanefa rehefa ity ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra rehefa amindra fo ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra rehefa nompo an'Andriamanitra ianao de ataovy amin'ny herinao rehetra fa tsy maty-antoka zany ianao eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de zay revo tsara ange ty amin'ny mpitoroteny toko fa 12 mpitoroteny toko fa 12 afatra ho an'ny zatovy le izy ary matetika moa no ambara hoe zatovy de le olona zay mieritreritra fa eo am-pelantanany ny hery eo am-pelantanany ny tanjaka eo am-pelantanany ny fahaizana eo am-pelantanany ny fahefana zany hoe tena mieritreritra ny tena ho tsy refesy mantidy izy de ozy ny lazainy atao amin'ny toko fa 12 ndeny fasivy ny falery zatovy ozy de ny mbola tanora ianao dikany zany de mbola matanjaka ianao de mifale ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fatanoranao ka mandehanany am'izay sitrako ny fonao sy zay jereny masonao nefa aoka ho fantatrao izy fa ho entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao am'izany rehetrarehetra zany io tapany faharoa io tsy hitan'ny olona fa napaty-hevitra raisitsika tsirairay avy io ho entin'Andriamanitra ho tsaraina ary io tsy afaka mandrefy ny fitsaran'Andriamanitra tsika ety amin'ity zao tontolo zao ty no azonao fidina ny fitsarana fa amin'Andriamanitra tsisy azonao atao tena anaovana corruption eo anatrehan'Andriamanitra tsy azonao atao zany ary io tsy mijery sarangan'olon'Andriamanitra fa na ambony na ambany na manam-pahefana na tsy manam-pahefana na mianatra na tsy mianatra na mivavaka na tsy mivavaka tsy mijery tavan'olon'Andriamanitra tsy vidim-bol'Andriamanitra tsy vidim-boninahitra Andriamanitra tsy vidim-pahefan'Andriamanitra fa mitsara marina izy ka zay rehetra ataotsika entina hitsarana inona ny tokony atao de jerevantsika ny Petera voalohany toko fa 2
ny 9 fa olona afaka ianareo sy nefa aza mitondra fahafahanareo fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra manajany olona rehetra tiavany rahalahy matahoran'Andriamanitra manajany mpanjaka tiavany olona rehetra fitiavana fona ny resahana fanajany ny olona rehetra ajao de tiavany rahalahy de matahoran'Andriamanitra de manajany mpanjaka matetika moa rehefa tonga amin'io manajany mpanjaka de mpanjaka lasa tsy refesy mandidy fisy tsy meritreritra mihitsy ndraindray manoloana ny toerana zay misy azy hoe Andriamanitra ange mitsara azy eo anatrehan'izay satria izy meritreritra ka Andriamanitra no nametraka teto de manao zay tiany atao fa oka ho tsapany fa entin'Andriamanitra ho tsarana zany rehetrarehetra zany ary amin'ny 9 de miverintsika ty amin'ny mpitory-teny 12 ny 13 rehefa re zany rehetra zany ozy de zao ny farany teny Andriamanitra no atahory mitovy am'le Petera voalohany 12 fa 17 ny didiny no tandremo fa zany ny tokony ataon'ny olona rehetra ataon'ny olona rehetra tsy akanavaka ary ny olona rehetra tsy akanavaka de le hoe mba ho toy ny mpanompon'Andriamanitra ozy ny lazain'ny Petera ny 17 fa ny atao rehetra de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy ninonino nataotsika tsisy miafina eo anatrehan'Andriamanitra hitany na natao tany amin'ny miafina azy ary tsy mitsara miangatra zany Andriamanitra ny olombelona no azotsika anafenana ny ratsy ataotsika feo anatrehan'Andriamanitra tsy azo anafenana an'izany ary ny manaitra nefa de ity misy fotoana voatendrin'Andriamanitra anatsingafonany zany rehetrarehetra zany mba hitondra famaizana ho an'ny olona zay mitony tena fa manaradia azy kanefa manao ny tsy mety ary zany ny tena mampatahotra olona afaka itsika mbola tsindriko eto ihany fa marina ny soratra masina tsy azo laviny zany fa ahafahana vonjomaika no azo tsika ety raha misy mpanompon'Andriamanitra manohatra an'izany ka miteny mandrebireby zany fa tena efa voavonjy ianao de za ozako de raina ny tompo raha efa voavonjy ianao de raina ny tompo raha tsy misy fitsarana tsony fa raha ohatra mahatsapa ny tenanao efa voavonjy ianao aza miditra ny ampiangonana tsony aza mivavaka tsony satria efa voavonjy ianao fa tiantoka mivavahana fa matoy ny olona mivavaka misy antony manokana ny antony ivavahany de tsotra ihany mbola manatena ny famonjena izy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany mbola manatena tena le fahafahana madiodio ary zay no hitandremana mandritry ny androm-pahavelomana de raha miverintsika amin'ny afatry ny Paska tsarovy fisaky ny mihinany tomofotonanareo sy misotro amin'ny kapoka de manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piaviny manambara Paska mara-pahatonga ny Kristy eny amin'ny rahona lanitra manambara fa mandindona eo ambony lohantsika eo ny fiandrasana hoe tena fa afaka tsika de zan'Andriamanitra tetra manahoana ny toepanahintsika manahoana fanapahan-kevitritsika fa nasoana ratsy ozy ny lazain'ny mpitory-teny de hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra zany rehetrarehetra zany ndraindray manaitra le tenin'Andriamanitra hoe olona afaka tsika kanefa andinga jerevantsika andeha nytsoratra masina anankiray any amin'ny Galatiana zay mbola manamafy mihitsy ny fampitandremana mahakasika an'izay fahafahan'izay aoka ho tadiditsika na inona zany teny hoentiny eto de zao ihany ny tadidio tena fa amin'Andriamanitra zany ary ny Paska efa vita iny fa fahatserovana no isa taona de ny zavatra taken'Andriamanitra amintsika de zao mba tsy hanararotatsika ny fahafahana nomen'Andriamanitra atsika raha za mieritreritra mihitsy hoe manana ny fahefana ahy manany toerako ahy manany voninahitro ahy za mieritreritra hoe tena mandrak'izay ka afaka manao zay tiana atao fa samin'ny olon'Andriamanitra isika rehetrarehetra hoentin'Andriamanitra hitsarana atsika ny zavatra rehetra ao amin'ny Galatiana 5 de zao ny lazain'ny Paoly apôstôly Galatiana 5 de nandininy fa 13 hatramin'ny 15 fefa natsona amin'ny fahafahany ianareo rahalaozy
kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Zany hoe rehefa nafahana zany de tsotra ihany, aza hoentina manaraka ny nofo izy zany fahafahana zany fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Ka raha olona afaka zany de ny afantarana ny olona tena afaka manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, fitiavana lehibe ny ao anatiny, fa tsy mandeha araky ny nofo izy fa tanteraka amin'ny tenyray ihany ozy a lalàna rehetra de zao tiavana namanao taka ny tenanao fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo tandremo mifandrinana. Raha mifandramatra sy mifampihinana satria tsy tsapan'ny olona zay fahafahana azon'zay raha ny tena marina nge todinga atsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe mendrika tokony ho velomina ve za noho ny fiodinako mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, fa nafahany madiodio am'izao vanim-potoana zao aloha, am'izao tombonandro po avelomana nome tsika afaka mandray fanapahan-kevitra am'izay tiatsika isika, fa mbola misy ny fitsarana farany miandry. Ka raha mbola misy zay de zao mifampanompo amin'ny fitiavana, zany hoe mpandrovy ny fifankatiavana le nitiavany Jesosy Kristy tamin'ny andro Pasika nanolorany ainy ho aso anao. Fa zajerevana hoe ho andrakoty raha be fotsiny, fa ianao io mihitsy io fahadalanao io mihitsy io famafisakatoko io mihitsy io ianao manao tsindry azo leny io mihitsy. Tsy nijerevan Jesosy zany fa netiny teo amin'ny azo fijalina ary tsy namaly anao izy fa navelano afaka ianao teo anatrehan'izany. Ary zay no ataony hoe tena aza hoentina manaraka ny nofo fa mifampanompo amin'ny fitiavana, fa tanteraka amin'ny tenyray ihany ny lalàna rehetra ozy a de zao tiavana namanao taka ny tenanao de zay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao aman'olona. Raha tsy tianao nasiana totondry aza mamely totondry olona, raha tsy tianao nasiana tahamaina aza mamely tahamaina ny olona, raha tsy tianao notoriany olona aza mitory olona. Lalina nge ny fitiavan'i Jesosy Kristy, lalina zay mbola hojerevantsika, lalina io fitiavan'i Jesosy io. Ka raha tena olona afaka aza matahotra ny andre ny afatry ny fitiavana apetraka Andriamanitra raha tena kristianina. Raha ohatra tsy kristianina mini manda ny soratra masina de manao taka amin'ny faharoa fotsiny, iza moa zay Jehova iza no ekeko teny de tsy mihainy fotsiny. Fa raha mbola Andriamanitra no antsony tsy afabela ny amin'ny teny zay nomeny eo anatrehan'izay. Kanefa ny teny zay nomeny fitiavana raha toriana zany rehetrarehetra zany tsy misy fankalana olona fa tena fampiverenany ny olona amin'Andriamanitra mba andehanantsika mendrika mampanompon'Andriamanitra. De ozy ny lazainy ety amin'ny 5:12 ka hatramin'ny 7:12 fa hoy zao mandehana araka ny fanahy tsy atateraka ny filany nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ozy ary ny fanahy manohatra ny nofo, mifanohatra izy roa mba tsy azahoan'ny olona manao zay zavatra tiana tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo, fa raha tarihan'ny fanahy ianareo ozy tsy ambany lalàna io maiza miaina mibitsika ny fanahy. Kanefa tsindrina tsara de tsika no mizaha toetra ny tena tsika efa nantsona ho amin'ny fahafahany ianareo ozy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahany zany de jerevantsika am'izay ary inona le manaraka ny nofo. Ny 5:12 miariary ozy ny asan'ny nofo de zao fijangajangana, fahalotona, fijerijejona, fanompo-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandanena, fisarahana, fitokona, fialonana, famamona, filalaovandratsy. Ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo taka ny volazako fa iny ko fa zay manao izany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra an'le farany any. Raha tahiny mateza nge-tsika 7-20 taona, 7 taona zao tsika am'izao vanim-potoana zao tsy mitodika amin'ny tenany ka raha ndeha ataoko hoe 7 taona zay mifetra farany. Raha tahiny mateza 7 taona zay mifetra farany afahantsika mivelona, tsy misy dikany nge zany manoloana ny mandrak'izay ala ho vady.
mandrak'izay zany tsy manapataperana satria tsy janona mandrakariva ampasantsika fa misy fotoana voatendrin'andriamanitra tsy maintsy nitsangantsika de velontsika de ahitra mandrak'izay inona ny zavatra miandry atsika de le fotoana fokely iainantsika ity ve anaraky ny filany nofo de araka io tenin'andriamanitra io hoe miasan'ny nofo de fijerijejona fahalotona fanompotsamby fanaovonody ratsy fandrafiana fifanderana adyla fiafinafonana fifampiandanina fisarahana fitokoana de jereo fa ny fiainatsika no nevo ny fianakaviana manahoana izy ny tena manandanja kokoa eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay arinona ny tena mibahatoerana eo anatrehan'ny fiangonana na de fiangonana kristianina fotsiny arengy am'izao vanimpotoana zao mahamenatr'olona ohatrany te hampiseho na izy azy ny tsiraray avy azay ny tokony izy zay ny tokony anjaka fa reto tokony akatony tena efa fiampandaniny zany tsy misy fitiavany zany na de ny kely ary fizany manany marina ary sarotra mijery ny fahamarinana raha tsy miondrika eo anatin'ny soratra masina eo nivony fiarahamonina inona ny zavatra tena mibahano nivon'ny fiarahamonina eo nivon'ny firenena raha jerevantsika eo nivon'ny firenena de tena nivon'ny firenena ve tsy misy fisarahana tsy misy fitokoana tsy misy fielonana tsy misy fifampiandanina tsy misy fiafinafonana tsy misy adyla fa reo tokony tsy ho hita reo raha tena olona afaka ary mamperitreritra io tenin'andriamanitra io mamperitreritra ary zay ny tokony hoetitsika mandiny tena mandrakariva olona afaka tsika aoka tsy hoetitsika ny fanaronana ny ratsozy ry am petera ary eto aoka tsy hoetitsika anaraka ny nofo kinona le nofo de reo fitokoana adyla fiafinafonana fifandirana fifampiandanina fisarahana fitokoana zany ny toe-javatra misy fa raha mandeha araky ny fanahy kosa de araky ny hoe vokatry ny fanahy kosa de fitiavana ajanoko amin'ny fotsiny ny andiny faharoa amby roapolo fa malaza ny zavatra rehetra zay ataotsika satria afaka tsika afaka manao zay tiany ataotsika ka raha miaraka amin'andriamanitra fotsiny tsika de misafidy ny fitiavana ve sa misafidy ny fiafinafonana misafidy ny adyla de anjaratsika mandinika ny tenatsika fa samy zanak'andriamanitra tsika eto ary andriamanitra tsy mijery ny fahefanana ambony na ambany tsy mijery ny fahaizana tsy mijery ny saranga tsy mijery ny toerana tsy mijery ny foko fa mijery ny olona araka ny maizy azy sy raharay avy fa araka ny tenany ampitoroteny hoe oka hotsarovatsika fa zay ataotsika rehetra de mentin'andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny atao rehetra ozy na soa na ratsy voninahitra n'andriamanitra reriany vavakisika sotranao jehovandriamanitra reny amin'ny teny mandray zay tonga taminay teny feno fetanam-po raha mahay mandray izay teny mitondra vahaolana teny mitondra fihavanana teny mitondra fitiavana ankatahana aminao de fanainao masina no hiasa amin'ny ambara tonga n'olona tsiraray avy zay mandre mba hanjaka ao anatin'ny fitiavana de fitiavana ho an'ny olona afaka misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.